Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Dia amin'ny tifany lehibe indray lasana bavamalala no ianantsika amin'izao fotoana amin'izao fa alibendray tena komy aminao eto androany ary dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Ny tompo daholo indray tsika tsirairay avy ary dia tonga soa ianao eto amin'izao fandarana izay rahanao amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy fa albe zay mahitanao ary dia manantena fa hifampahiry aminao eto indray amin'ity androany ity. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena aminao hoe sendrasendra koa ny atogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao eo voalahatra izao ianao mety nieritreritra hoe sendra mba hijerijery fa Andriamanitra kosa efa nikasika anao ary nanendry anao ho tonga eto satria manana hafatra manokana aminao izy ary mety amin'ny alalan'izao fandarana izao mba hampitondrainy an'izay hafatra eka. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena aminao hoe maretatra amin'ny farany dia tahin'ny tompo tonga soa ianao. Ianao izy raha-paketo ihany koa dia tahin'ny tompo arabaina manokana raha manambiny somakirinina raha zavy makirinina no nihiditra teto voalohany androany. Isika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra be ka tia tsodrano tina dia efa miverimbelina matetika moa tsika dia ao amin'ny Isaia, boky Isaia ao tsika no maka tsodrano satria ao dia anisan'ny mpiteny betsaka tsodrano sy teny fikasana mahafinaritra dia fidiko manokana mihitsy matetika ao amin'ny Isaia no mitsongo tenin'Andriamanitra rehefa tsofana rano anareo ka na dia efa miverimbelina eto ary matetika izy ity ary teny efa fahentsika dia ity no mba teny tsodrano azo ranabavitsika makirinina androany ao amin'ny Isaia 1:7. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe na dia mandra-panitrareo aza dia tsy miova ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izaho ihany ny sahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izaho ihany nitrotro, eny izany hitondra sy hanafaka hoy Jehova. Izaho matahotra ranabavy makirinina fa Andriamanitra mitrotro anao mitondra anao vonona izy hisahirana. Resika mety manahirana ny hafa ange-tsika reto dia resika manahirana ny olona fa Andriamanitra tena vonona hisahiranao anao ka dia raha iso ranabavy makirinina fa ho anao izany mitsodrano izany dia tahin'ny tompo ranabavy makirinina. Makirinina moa ny poety tonga narakaraka azy tao raha latojo avy Allemagne ao dia narakaraka azy tao Kodaleoni poety Tinasy Coco Chine tonga soa ihany koa i Cyrina Rosemina eto France tahin'ny tompo i Razana So Sylvie poety Faverazana Kadapa, poety tahin'ny Jesosy ihany koa
me manambotsoa eto Fransa tonga soa alleloia ka daka malala efa ho tonga tia France izy zao ka lasa nandeha vacances any Madagasikara fa be hoe hitanareo any Madagasikara misy connexion avahana miditra tsiry amboara miel Madagasikara France azafady Lovletina France zaminaka amladiny Jesosy France Sondola Koweït Marina Tiana Canada tahiny tompo Sirina Rosminava teneko teo tahiny Jesosy Marie-Jo États-Unis tonga soa ihany koa Mami Koweït Marie Hortensine Koweït tonga soa ihany koa Erika Raka France dia tonga soa Erika Raka Daniela au Belgique ao Itodranosoa France Iajadimona Allemagne Miria Randria Malala Madagasikara Artisanat de Madagasikara France Rantalina Marisatrina Madagasikara Tina Rakotoarzaka France tonga soa Andrasaka Patici France tahiny tompo Angelina Rodriguez Arabie Saoudite ao ihany koa Mampionina France Ferana Rakoto France tahiny Jesosy tonga soa ihany koa Angèle Pagès France Soemeva France Lazana Monique Koweït dia tonga soa ihany koa Sarindra Rainko Madagasikara asany apôstôly Rahalain io any Madagasikara ihany koa dia tahiny tompo isika rehetrarehetra maharetatra amin'ny farany daholo ry havana malala iaraka eto ndresika amin'ny adin'ilay sasany eo le raha antsika eto eno hira eno vavaka eno tenin'Andriamanitra matoky fa tsy takan'ny idirantsika teto ny voahantsika eto fa ahery daholo antsika raha miala eto amin'ity androany ity tahiny tompo fahalaheri-tovo eto France izy Jesosy Mpandresy Madagasikara tahiny tompotsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany dia mahereza daholo andolotsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika na vavintsika Mami avy ao Koweït ao izy mivavaka ametraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra tahiny tompo Mami anao ny fitenenana tahiny Jesosy Pastera tahiny miarabadika rehetrarehetra manamandilazao nao ary atsika hiara hivavaka misy nao atsika napetraka ny fotoana tena am-pelatanan'Andriamanitra mbola hiara hivavaka atsika ry Jehovahandriamanitra raitsitoa mbola faly misotranao zay amin'ny fitiavana sy famindrampinao misotany amin'ny fitahinao sy fahasoavanao satria mbola ny famindramponao Jesosy natondrany mbola tenena tonga eto Jehovahandriamanitra iainy teninao Jehovahandriamanitra iainy miafatrao Jehova satria na fitantaranena nisany tontolo andro iny ka hatramin'ny zao lantin'izao zao iainy fanatrikianao Jehovahandriamanitra ny fitiavanao ny fahasoavanao nanaraka any Tsirairay avy ny toerana rehetra dia namenay ka hatramin'izao ratsika fotoana izao izao ohatra Jesosy ny ampifandraisanay mbola namindrano avokoa Jesosy satria mbola manana fompiainana velona mbola manana fo mahetaheta sy tana mahetaheta io miafatra iainy teninao Jesosy amin'izao fotoana izao misaotra na fitahinao ny connexion ny Tsirairay avy misaotra Jehovahandriamanitra mbola nampahiratinao mbola tsy mifanany eto sy malalo mbola tsisy navelanao kafalasaka ane na diarrhée aza Jehovahandriamanitra fa tonga eto soamantarana eto Tsirairay avy ary ankehitriny Jehovahandriamanitra anapetraka ity fotoana ity tena ampelantananao Jesosy apetraka eto tena ampelantananao ny tompoteny zay nitokanontinao Jesosy ny hira ny vavaka rehetra zay atandatra eto Jehovahandriamanitra naovany ny ataony voninahitsy mianaranao Jesosy tahiny fanomponao tonga ny teny Jehova ka tiany fony Tsirairay zay mieny nindina karazana karazana devoly fanaratsy rehetrarehetra tsy ambiny eteretetina fahifaranitsona amin'ny anaranao Jesosy oka ny fanahinao masina ny kasitao ane Jesosy ameny fony Tsirairay avy zay magnetaeta zay fa tonga eto Jehova tena hoe anjaka ao anatin'ny tokantrano fombakan'isy Tsirairay avy andrainy any sakamo zao raha izao tahiny connexion ny telefony mbola tsy mitapatapaka ny mety ataony zao fotoana izao dia mosy satana fa tsy ambinina fatorana amin'ny rano Jesosy Kristy Jesosy tabakasika saitipitipi fitaovana ny pasteur na amin'ny rehetrarehetra dia ny mpanaraka ary netanaiza ny olona mikasa iainy ity fandaharana ity Jesosy ny maso rehetra dia andalova ity fandaharana ity mba voakasy ny fony atena nanjara dia azo ao amin'ilay Tsirairay avy zay amin'ny fiandrana ity
misaotra indrindra dia malala esa iny fa mofo loatra dia manana makatsika dia toka anao ny be sy aby maritra alleluia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavy mamitsika tamin'izay vavaka izay nentiny teto izay a. Andriamanitra manakaipasoavina ane amary fitianao a mitomboly sy dia mitombo fahasoavana hatrany a dia tahiny Jesosy ranabavy mamia no nitondratsika tao anaty vavaka teo. Tahiny Jesosy a sarindra rainga fanarabeko teo a Jesosy mpandresy dia ato ranabavy lina amin'ny teny hoe zako hoe vato efa narabeko teo alohan'ny ranatariana Marie Charline ianao a ary ty zanay teo Madagasikara efa narabeko tary alohan'ny ranatariana Marie Charline ianao teo mety tsy ainao. Tahiny tompo ihany koa izy koa Andonina Suzel tonga soa dia tahiny tompo isika rehetrarehetra Lantony Irina Andonina Suzel moa Suisse, Lantony Irina ny Liban, Aingo Irina Andrena Soa eto France tonga soa daholo isika menakavy. Fahabe mahita anareo nolo tsika ienohira dia toritentsika androany a ny toriteny hoenotsika androany a dia toriteny irahantsika amin'ny ranabavitsika Kodanilava Belzika izy mitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Fa milohan'izay aloha nizao tsika ienohira amelombelona fanahintsika iomanantsika koa amin'ny tenin'Andriamanitra rena tatin'ny tiry tsy anao maka toerana tsara dia maka baiboly a fa ian'ny tenin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Ao ary meno finaritra tahiny Jesosy a isika menakavy.
Alleluia. Ka sitraka amin'ny an'Andriamanitra amin'izany izy zany tsara iny iriny a reny mipiran'ilay hira ilay nataontsika challenge iny ilay mbola miandry ianao. Halleluia. Mahafinaritra be rira hoe Andriamanitra tokoa tena manana hevitra hiverina antsika. Re misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika tsy araky ny eritreretintsika sy ny faniriantsika. Fa za ty ampahery anao manao hoe rehetika mieritreritra zavatra hoe tiany tsara fo izy Andriamanitra tsy fantatrareo koa angeny atao hoe tsara e. Andriamanitra malala ny tsara lavitra. Ka raha misy amintsika mety disodiso fanantenana nangatina zavatra tamin'Andriamanitra tsy araka ny tokony ho izy ny eritreretinareo tonga dia tadidio foana fa Andriamanitra mbola hiendry lavitra. Tsy fahafatesana ho zizy ny antony izao ary ity lalàna ity izy Andriamanitra dia za manana hevitra hiverinareo, hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Alleluia. Ka dia ny tantanan'Andriamanitra antsika io ny tsara e. Ary izao foana amparezako anao manao hoe Andriamanitra zavatra ray ihany no tena tsy mba hain'Andriamanitra atao dia ny manao fahadisoana. Hoe misy zavatra ataon'Andriamanitra zany dia hoe tena nanao erreur hoy izy Andriamanitra. Tsisy an'izany. Tsika mieritreritra inona ary zao mba ilana voalavo, inona ary zao ny ilana lalomanga ohatra, fa reny a matoa nataon'Andriamanitra dia misy ilana azy zany. Re tsy takatry ny siantifika tsy hoe tsy indraindray fa tena tsy takatry ny siantifika sy ny mieritreritra manan-tsaina ambadika zavatra ataon'Andriamanitra tsisy fahadisoana na dia iray aza. Ka aza malahelo, aza mametsy ary aza diso fanantenana fa ito tanan'Andriamanitra amin'io mihitsy io tena izy manana hevitra hiverana antsika tsirairay avy izy a. Ka dia mahereza raha lasana mpavamalala hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika ten'Andriamanitra izay hoentiny ranabavintsika Kodany lahy avy ao Belzika. Izy mitondra antsika ten'Andriamanitra ka izy moa mitondra ten'Andriamanitra dia vita ny anjarany a dia miverina eto ny tena fitaka ny mahazatra ihany mahamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Ka dia manasa antsika rehetrarehetra ary a ahatratra amin'ny farany dia rehefa avetsika amin'ny eto. Tahin'ny tompo a ranabavy Kodany lahy anao a ny fitenenana. Sosika rehetra tain'ny Jesosy koa paster izy menakary. Mbola raisiko atsomo aminary avana ny zara ten'Andriamanitra eto amintsika sady isoroko ny Andriamanitra ahafahako izara izany ten'Andriamanitra izany. Ny ten'Andriamanitra izay nitoko fampahirezana eto amintsika androany a hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo 5:10, Salamo 5:10. Soramandry eo ambony vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo abdy fideran'Andriamanitra mpitsara marina sy fatokiana azy. Amen. Vakiana ny teny ary atoky anao izay malala ny anaranao fa tsy foinao izay mitady anao Jehovah. Amen. Isika rehefa malala maheno izany ten'Andriamanitra izany dia mahatsiaro sambatra. Mahatsiaro sambatra satria matoka ny Andriamanitra isika araka ny teniny teo. Rehefa malala azy isika dia matoky azy araka ny teny.
Ary rehefa misy zany fahatokiantsika azy, dia misy ny fandresena. Rehefa misy ny fandresena, dia matoky azy foana antsika amin'izay rehetra ataontsika. Ataoko ohatra hoe, voatsera antsika nanao fifadian-kany tamin'ny sabata lasa iny, sabotsy lasa iny zany. Rehefa nanao fifadian-kany antsika dia mandritra ny 2 andro, misy nanao 3 andro, 4 andro, tsy haiko. Dia matoa tsika nanao fifadian-kanina, dia misy tanjona zany ao anatitsika, ary manana faniriana koa tsika ao amintsika zany. Rehefa nanao fifadian-kany antsika dia nangataka vavaka zany. Rehefa nangataka vavaka antsika dia manana fahatokiana zany antsika. Ary isika rehetra izay manana fahatokiana amin'izay rehetra mangata antsika dia handresy zany antsika tsirairay avy reto. Handresy zany antsika. Amen. Ary mila fahatokiana zany antsika amin'izay rehetra ataontsika. Ary vakiko tapany ambany io, fa tsy foinao izay mitady anao Jehova ao. Araka ny teny zany ary avy malala. Fa tsy foinao izay mitady anao Jehova ao. Tena tsy foiny kosa tsika satria tiana tsika mbola mitady azy. Tsika izay mbola manana etaetam-po-tsika mitady an'Andriamanitra io, tsy foiny atsika ary avy malala. Ary anao izay magnara-dia an'Andriamanitra io, efa mitady azy anao amin'izao fotoana izao. Anao izay manao ny asany io, efa mitady azy anao amin'izao fotoana izao. Anao amin'izay, anao izay manaraka ny sitrapony, tsy manao ny adidiny, ary manome fotoana fahafahanao mitady ny Andriamanitra anao amin'izay fitadiavanao azy zany ary havana. Anao lehilahy fotoana sy ilany toromaso ito isan'andro io, fitadiavanao azy zay. Mila tsika mitady azy, fa tsy finy mariny koa atsika ary avy malala. Toizantsika miteny dia hitantsika ao amin'ny Hebreo. Hebreo 7:15. Hebreo 7:15. Izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Izy io tsy andao antsika mihitsy na tsy afoy atsika akory izy. Amen. Zany izy ary avy malala. Tena tian'Andriamanitra isika. Tena tiany satria mbola misy tanjona ny Andriamanitra ao anatintsika ao. Tiany atsika ary avy malala. Matoa atsika mbola mijoro eto. Matoa atsika mbola velona aina io, mbola afaka manaraka izany tian'Andriamanitra izany. Tena tiany atsika ary avy malala. Ary amin'ny androm-piainantsika rehetra, tena tsy foin'Andriamanitra tokoa atsika. Na anatin'ny fahoriana atsika, na anatin'ny asa sarotra, na anatin'ny fifaliana ny fahoriana atsika, tena tsy foin'Andriamanitra atsika. Fa mila atsika mitady azy ary avy malala. Ilaina ny fitadiavantsika azy, tsy fanaovantsika ny asany ary fanarantsika ny sitrapony. Ary tsy mila manao vazivazy atsika amin'ny fagnarana sitrapon'Andriamanitra, fa tena zava-dehibe ary avy malala. Mila atsika mitady azy sy manaraka ny sitrapony. Ary ny izay rehetra ataontsika dia amin'ny sitrapontsika, satria zava-dehibe amin'ny Andriamanitra ny fanaovantsika ny sitrapony. Ary tena tsara koa tsika izay mitady azy amin'ny izay rehetra izay ataontsika. Tena tiantsika izy ary avy malala, ary mila matoky atsika amin'izay rehetra ataontsika, fa ho lasa mpandresantsika tsirairay avy reto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary tapitreto izany teny izany izay hozaraiko aminareo mino aho fa nahery atsika. Dia izara ijoro vovolombelona kely ny tenako pintipitinako izy satria somary lavalava. Dia tamin'ny volona ambony iny izany, tamin'ny volona lasatsaila iny zafady. Dia ny fitiavan'Andriamanitra zany, dia nisy mbola narovan'Andriamanitra zany ny ankonako satria nandalo aksida
dia rehefa niakatra tamin'ny taotra, tsy haiko filazantsika azy fa taotra fahalalako azy dia sela zany. Rehefa niakatra tamin'iny izany nivadiky ny zavatra natao dia nianjera misy efitra metatra ambony iny dia nianjera tambany izy. Satria vadiko efa misy kilemba zany amin'ny tongony satria avy nitratona aksidana izy fa hela be dia tsy navita nandeha izy mandritra ny ray taona satria dia nisy vaolaka zany taolagna ananjy tao dia le dokotera zany teny hoe raha vao mandeha moto satria moto koa nampanjera anazy tamin'ny fotoana izany. Rehefa miverina mandeha moto dia mianjera na amin'inona zany dia mihetsika zany ny visy, misy visy ao amin'ny tongony ao dia misy visy efitra zany, roa ila dia i visy io zany mampitambotra ny tongony, mampitambotra ny taolany sy mampitambotra ny taolana ananjy zany amin'ny alalan'izany ahafahana mandeha zany. Dia rehefa mihetsika zany io dia mila esorina satria afa tsy tafaverin'ny dokotera izy dia lasa tsy mandeha intsony izy dia mila mandeha amin'ny sezy roulant. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana fa latsaka avy tamin'ny hevitra metatra any nivadika. Tsy nihetsika ilay visy tamin'ny tongony ary natao radio fa tsisy zavatra nihetsika ary izy somary narary dia nisy nasalaondoka ny tagnany, tongotra ananjy koa ary nivadikositra izy fa tena isoroko ny Andriamanitra be dia be fa tsisy nihetsika ny tongotra ny visy ananjy toa tena hoe isoroko be dia be ho an'ny Andriamanitra ary isoroko ho an'ny pastera izy mivady sy ny izay rehetra mpiara-mivavaka koa niara-nitondra mivavaka fa tena voninahitra ho an'ny Andriamanitra ry havana fa tena tian'Andriamanitra tokoa izy, tena tiany ary vadiko io mbola misy finoana ao anatiny. Izy zany matetika izy isaka alahady izy manao zavatra dia ohatrany tratratratra ny zavatra ohatran'izay foana izy. Mbola misy finoana ao anatiny satria izy miteny hoe rehefa alahady hoy zaho tsy manao zavatra fa andro masina hozy. Andro masina hozy izy tsy tianao raharaha zany rehefa alahady. Dia isika izy manao raharaha isaka alahady iny dia mianjera. Dia karakaran'izay izy ary ava-malala ary tena isoroko ny Andriamanitra zany izy satria tsisy zavatra nihetsika ary voninahitra ho an'Andriamanitra sitrana soamantsara koa ilay firifiry madinika tamin'ny tongotry n'ilay izy nivadikositra fa tena isoroko Andriamanitra be dia be. Alleluia, amen. Mino azy hafa na hely isika tahin'i Jesosy daholo, amen. Alleluia. Mino koa fa nahely daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia. Sodra betsaka raha nambavy Kodaniela amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampahery tokoa zany. Mampahery be le tenin'Andriamanitra milaza amintsika manao hoe Andriamanitra manakaiky fahasoavana amaly fitianao mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany raha nambavy Kodaniela. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetra koa mampahery azy karakarahan'izay ozy izy ohatran'izay zany. Misaotranareo koa mampahery andry zareo fa ireo mpitolo tenitsika ireo moa dia ampaherezina daholo zareo mba handroso foana ary fampaherezanareo ireo tena mivomeo mandrosika anjareo handroso foana, handroso hatrany. Ka misaotra anareo mankasitraka indrindra Jesosy koa ny hamaly fitianareo rehetrarehetra. Saika raha misy mbola tsy voaravako ato Erika Raka efa narabaiko teo, Andoandry eto France ohatry mbola tsy narabaiko teo Andoandry izay dia tonga soa i Marie Hortensine Koet Olga Ranorosoa Koet mahery Jesosy Madagasikara Atsatomony efa narabaiko teo tahin'i Jesosy. Salamo fasivy andininy fafolo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary atoky anao izay mahalala ny anaranao fa tsy fonao izay mitady anao Jehova. Tsy fonao. Raha dinihana ilay zavatra
raha ny enona ilay tenin'andriamanitra anankiroa netiny ranavavitsika teo a ny tenin'andriamanitra faharoa dia ao amin'ny Hébreu 3:17 andininy fahafolo Hébreu 3:17 andininy 5 manao hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo fa hoy izy za tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Halleloia. Any resaka foy mahafoy tsy mahafoy zany a ny zavatra resantsika io moa dia zany hoe mahafoy ny dikany hoe mahafoy a dia amin'ny teny frantsay a mi-abandonner mamela irery. Halleloia. Zany hoe ny atao hoe mahafoy zany a dia mamela irery, ny atao hoe tsy mahafoy zany dia tsy hamela irery, tsy hafoy na tsy andaona. Ona ilay tena mantenana azy teo. Izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Halleloia. Izaho tsy andao anao mihitsy zany hoe ninona mitranga ary tsy afoy anao akory na dia indray mimpimaso ary tsy afoy anao. Zany hoe teny mamy le zandriavany ary tsy mahagaga raha tonga tany amin'ny tany Kanana Joshua. Halleloia. Tsy mora ny tonga tany amin'izany tany Kanana zany a. Tsy mora ny tonga tany amin'izany tany Kanana zany. Fa tonga tany Joshua, anisan'ny olona tonga tany Joshua satria ny tenen'Andriamanitra zany. Joshua 1:5 hoy ny tenan'Andriamanitra tsisy olona mantsy ny Joshua amin'ny anaran'i Jesosy. Joshua 1:5 tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Halleloia. Tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao koa tsy andao anao a na afoy anao a. Io teny io a nentin'i Joshua nanaraka azy teny amin'ny rehetra nalehany. Ninona natrehany, ninona nolalovany. Izao no fantatry Joshua raha Andriamanitra efa niteny fa tsy andao na afoy ahy izy. Ary tena tsy nafoy an'i Joshua Andriamanitra. Ninona nolalovany naiza naleha andriavana malala. Na fanjakana be na fanjakana kely nomba ny Joshua Andriamanitra. Tsy nandao, tsy nafoy fa nomba azy teny foana. Ekeko mety hitentsika nisy fotoana ike Joshua resy. Ao ambadimbadika rehefa nandeha Joshua teo anoloany aloha zay firenena rehetra teo anoloany resiny daholy. Satria maninona? Hoy ny tenan'Andriamanitra hoe tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra ianao, tsy misy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra ianao. Tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao koa tsy andao na afoy anao aho. Dia eo alohan'ny Joshua zany zay fahavalo rehetrarehetra teo tsisy najanona teo anoloany fa vaky nandositra resy potika maty avokoa zay teo anoloan'i Joshua. Satria zay teny hoe tsisy olona, raha mbola olona koa tsisy olona hajanona eo anoloanao. Fa raha mandinika tsika ho arindrinao zay nanao tsara. Hiarika ny Jeriko izy. Rehefa hiarika ny Jeriko i Joshua dia izao no nataon'Andriamanitra. Ao fa ny raha ampidinako teo a nisy anjely nidina. Hoy izy ilay hira mahafinaritra an-dralahy hoe miaka-midina ny anjely. Fa teto nisy anjely nampidin'Andriamanitra noho i Joshua. Profon'ilay hoe Andriamanitra tsy mandao anazy, tsy mamela anazy, tsy mi-abandonner anazy. Dia izao no nataon'Andriamanitra. Nisy anjely mpitaritafika amin'izay tao an-danitra tao. I Joshua reny no nampidinan'Andriamanitra zany. Hatramin'izay Andriamanitra mijery eny ambony. Fa tamin'ny andron'i Joshua hoy izay Andriamanitra za mitana amin'ny teniny hoe efa miteny aho fa tsy misy hajanona eo anoloany. Efa niteny aho fa za tsy andao na afoy na hasaraka azy. Dia izao. Fakitsika ny Joshua 5:17. Ny Soramany dia nisehony ny komandany miaramila an'i Jehova tamin'ny Joshua sy ny nafahan'ny Israely any Jeriko.
ary no toekaiky ny jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsoaka dia ny sabany voatsoaka dia teny an-tanany ary nanantona Josoa ka anao tamin'ny hoe namanay va ianao sanamany fahavalonay dia hoy izy tsia fa izaho dia komanda ny miaramila an'i Jehova ka tonga aty ankehitriny tonga aniny andringana ve tsy sanatria fa tonga hanampy an'i Josoa. Andriamanitra nanteny hoe tsy andao na hafoy ianao a. Andriamanitra nanteny hoe tsisy hajanona eo anoloanao, tsy teny fotsiny fa narahan'Andriamanitra asa ry avana. Mba hahatonga an'i Josoa tsisy hajanona eo anoloany dia nisy mpitaritafika komandy zany a commandant izy mihitsy mpitaritafika zany ny atao hoe komandy izy mihitsy zany ny mpitaritafika teto dia Josoa no mpitaritafika ny Israely fa teteny aminao a hoy Andriamanitra hoe mbola voafetrany ianao Josoa. Za efa niteny fa tsy afoina hasaraka anao a. Za tsy hamelanao irery a indro komandy nitafika ato an-danitra mihitsy no ampidiniko. Ngezaka izany ry havana. Raha ianao ve ry havana no manoloana an'izany lehilahy zany miteny aminao hoe tsy fa komanda ny miaramila an'i Jehova ka tonga aty ankehitriny. Mila mino ianao ry Josoa fa tonga eto ankehitriny. Zany hitaritafika. Vokatra zany ao amin'ny Josoa toko fahenina andininy voalohany a zao mba voalazan'ny ten'Andriamanitra momba ny Jeriko ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany no zanak'Israely tsy nisy mivoaka ary tsy nisy izy. Nanao fahiran'ny tena ny mponina tao Jeriko nihidy mafy. Zany hoe raha hatramin'izay raha ohatra hoe barana trano anankiray no varam-bavahady mety natao anankifolo. Akadina anankiray zany nanidy ny vavahady mety natao 20 satria maninona ho avy Josoa. Asa benamity Josoa. Ny problema nefa ho an'ny mponina tao Jeriko i Josoa tsy tonga rery. I Josoa tsy mandeha rery na tonga eo. Efa nahazo ny teny fikasana tsy andao na hasaraka anao a amin'ny andro rehetra ilainana. Tsy andao anao na hafoy anao a. Manomboka teo zany tsy aza mieritreritra hitan'ny Josoa mandeha rery eo zany. Aza mieritreritra hitan'ny Josoa mandeha rery eo zany ianao. Matoa Josoa eo efa melo lalana azy zay ny komanda ny tafiky ny lanitra. Zany raha teteny aminao ry havana malala. Mba hitarika anao koa nge zany komanda ny tafiky ny lanitra zany. Androany tsika rehetra zay tonga eto, tsika tonga eto kely havana ho atsika zany ten'Andriamanitra zany. So dia velona fa ho an'olona any amin'ny bara ary zany olona tsy meno sy te halala ian'ny fandara zany. Ianao ange tonga eto io e. Tsy ho an'iza ange zany teny zany fa ho anao e. Andriamanitra ange tsy hafoy na hasaraka anao e. Tsy andao na hafoy anao mihitsy Andriamanitra. Amen. Raha ohatra ianao olona ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 7 teo atoky anao zay mahalala anao. Mahalala anao. Ianao hoe vonina atoky an'Andriamanitra. Ianao hoe vonina metraka ny fitokianao amin'Andriamanitra. Raha vonina ianao metraka ny fitokianao amin'Andriamanitra, zay ny atonga an'Andriamanitra hetsika. Ary teny hoe za tsy hafoina hasaraka anao. Tsy andao anao mihitsy a. Fa eny amin'izay alehanao dia omba anao a. Halleluia. Le nanomboka teo ny fahavalon'ny Josoa voalohany. Josoa toko fahenina dia nanidy ny varavarana, nihidy mafy Jeriko. Mihidy mafy zany tsy tokony hisy tafiditra. Ary raha Josoa rery koa ny tonga teo tsy nihidy mafy. Fa Josoa efa eloavany inona? Eloavany teny fikasana.
eloavany teny fikasan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka rapitso, na inona varavarana mihidy mafy eo anoloanao. Tena ty andro roa farany amin'ny herinandro, telo farany amin'ny herinandro ty, misy varavarana isokatra eo anoloanao raha mino ianao androany. Misy vavahady mihidy mafy eo anoloanao. Mety misy olona eto nangataka taratasy tsy mety mivaly, mihidy mafy. Sarotra be eto an-dafy zany misy antony marobe nijerena rehefa amin'ny taratasy ny vazaha. Ny fanjakana frantsay. Étudiena tanteraka mihitsy ny dosiana, tena dinihana lalina mihitsy ny dosianao. Misy amintsika eto ratsiratsy ny dosie. Maivamaivana be ny dosie, tokony tsy ahazo taratasy ianao io. Nefa ianao io ka eloavany teny fikasany. Nihidy mafy Jeriko, nihidy mafy. Hainao zany hoe mihidy mafy. Niangezan'ny vavahady, niangezan'ny rindrin'ny Jeriko dia hoy ny fomba fandrefesan'ny olona, azon'ny camion ifanenana, azon'ireny camion be semi-remorque ireny ifanenana. Ny mitovy amin'ny angezana lalana ty amintsika ty andafy aty zany. Ny ateviny fotsiny, ny avony moa, eny ambony tambongy, eny ambony tamboho, afaka misy trano raha-bajanga. Raha izy fotsiny angedan'io tranonao io, ny angedan'ny tamboho tamin'izany. Nefa amboniny zany sady avo be, fa mbola ahoana koa, mbola mihidy mafy. Ary nihidy mafy Jeriko, mareo amin'ny baibolina mihitsy, Josué 4:9, ary nihidy mafy Jeriko, fa tsy maninona nefa namihidy mafy aza Jeriko. Mihidy mafy daholo ry havana ny zavatra eo anoloantsika raha tsy misy teny fikasana mialoha lalana antsika. Mihidy mafy avokoa. Mitady asa ianao, mihidy mafy Jeriko. Teo sitrana ianao, mihidy mafy Jeriko. Mitady asa fivelomana ianao, mihidy mafy Jeriko. Mangataka taratasy ianao, mihidy mafy Jeriko. Fa zao, tsy problème Jeriko nihidy mafy, satria mialohan'io efa nitsangana teo anoloan'i Josué ny komandany tafiky ny lanitra. Iza no ajanona eo anoloan'izany tafiky ny komandany tafiky ny lanitra. Anjena nge zany. Fa na eny amin'ny rivotra tsara nge zany. Iza no ajanona. Dia jerenareo ny zavatra nitrango ao ananinao, nrodana nge ny mandany Jeriko nrodana. Iza nandrodana azy? Tanan'i Josué ve? Tanan'ilay anjely commande. Io commande io tsy isy commande fotsiny. Matoa izy commande dia manana miaramila commandeny izy zany. Izy rery no nitsangana teo fa efa manana commande. Ny miaramila ny amin'iny dia efa manomboka manala tsikelikely ny vato fototra eny amin'ny mandany Jeriko. Hitanareo le trano avo be tany a New York, tany États-Unis, any Vavy-Marie-Jo. Ona marina zao ny plasin'ireny raha Vavy-Marie-Jo le teo amin'ny World Trade Center, le toro anankiroa, le toro jumelle anankiroa, le nipoaka tamin'ny taona 2001 angamba izy iny, 2001 moa ny en septembre. Hitanareo tamin'ilany nijeren'le horonan-tsary taty aoriana, dia nisy zavatra ohatry ny poka zay amin'ny fototry ny trano iny, dia le tely ambony efa voadonan'le roplan, dia mifoa teny enjery. Zany any amin'ny fotony any zany, any amin'le tena mitazona azy miva. Ny komandany lanitra efa teo nipotra tamin'i Josué, nametoky, ny confirmé, alléluia, le tenin'Andriamanitra. Tsy angeravana ndraindray tsy mahatoky tsy ampatsika teny zany fotsiny. Raha Andriamanitra amin'izay nda hanapatsafoina saraka anao fa mbola tsy ampy tena marina hoe zany. Gideona angeravana efa nitenena fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ndana ary lehilahy mahery. Fa mombanao Jehovah ary lehilahy mahery, fa tsy nety nino mihitsy ny Gideona raha tsy naka fitady famantarana. Tsy mena tsiny izy. Le teny ndraindray tsy ampy. Fa teny ampirofo. Ny sofina nandre, ny maso nahita, alleluia. Zany ange Josué, ny sofina nandre tenin'Andriamanitra, ny maso nahita ny komandany lanitra, vokatry ny tenin'Andriamanitra, ndao arozy izy Josué. Komandany lanitra teo ny teny hoe, zahako hitarika anao, fa ny komanda, ny miaramila rehetra efa manao ny asany ihany.
hanao ny asany aminao any Andriamanitra. Eto misy olona ho tafiditra amina vavahady tanàna midy mafy eto, haleloia, tsofoky rano zay rehetra nametraka taratasy aty andafy aty. Zay rehetra manao, misy olona eto zao anao passeport fa lany andro ny passeport, misy olona eto angataka visa, misy olona eto angataka taratasy, titre de séjour, angataka taratasy frantsay. Eto andafy ny teneniko zay, eto Frantsa ny teneniko zany. Midy mafy ny ao a. Misy any Madagasikara any, sarotra ny miala any Madagasikara any amin'izao, na dia manao passeport na sarotra. Fa zao ny teniko anao a, midy mafy Jeriko. Fa ianao ve nandray an'le tenin'Andriamanitra, le teniny tamin'ny Josoa, le teniny anao hoe tsy andao anao a, na afoy anao. Efa niraisinao ve le teny tany amin'ny Hébreu teo, Hébreu 13:5. Alléluia. Hoy ny tenin'Andriamanitra 13:5. Aoka le tapany faharoa, izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Andininy fahenina nge vakitsika le Hébreu teo, Hébreu 13:10 andininy fahenina. Ka dia samy manao hoe sika, lasa zany tsika. Jehovah mampamonjy ahy ka tsy atahotra ahy. Inona ny azo ny olona atao amiko? Ny olona nandray an'izany teny zany tao am-pony hoe za Andriamanitra efa nitenao fa ianao tsy andao anahy mihitsy. Zany tsy andao anao mihitsy, zany nge mihitsy. Na oviana ovato, na roviana na rovina. Tonga dia sa andininy fahenina tapitsipio Mario amin'ny baibolinao, izay mandray an'izay teny zay dia sa hiteny manao hoe Jehovah ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra. Inona ny azon'ny olona atao amiko? Tsisy azo atao aminao ka. Tsisy azo atao aminao. Ary zao Andriamanitra rehefa hoe tsy mafoy a, dia tiako misy zavatra ampianariko antsika. Indraindray a, misy zavatra mitrangy. Eo zao a, Jeriko ny tanàna voalohany. Dia jerenao tsara fa misy an'izany hoe Betela, misy an'izany karazana firenena maro. Fa ato koa misy tantara anankiray. Ato ambadika ato a, Jeriko zany tanàna ngezabe, afaky Josoa. Ato ambadika ato indray, misy tanàna kely, na ny anarany ary tena kely satria io ny tanàna kely anarana indrindra, fohy indrindra Ai. A dia Y izay fotsiny zany Ai. Aiza zany mipetraka? Any Ai. Kely dia kely io tanàna io. Fa tsy afaka Josoa. Tsy afaka Josoa sy ny miaramila. Resy ny fanjakany Ai i Josoa sy ny Israely. Totsika izany ve ny hoe momba anao Andriamanitra? Zao avana. Ary za mampahery androany misy fotoantsika mangatabavaka, misy fotoantsika mivavaka ho amina misy zavatra iritsika dia tsika mivavaka. Nareo ilay zavatra tsy tonga. Ohatra hoe tinambavaka ianao mba hahazo asa. Dia ny fadianina mihitsy ianao an'io asa io. Dia tsy azonao nefa ilay izy. Lasan'olona indray ilay poste. Andriamanitra rehefa mitaha dia mitaha mandrakizay. Zay tahinao Jehovah dia voataha mandrakizay. Andriamanitra rehefa momba dia momba mandrakizay. Momba antsika mandrakizay. Ary Andriamanitra rehefa tsy afoy dia tsy afoy mandrakizay. Nefa teto resy ny fanjakany Ai ny fanjakany Israely. Endravana. Misy fotoana miady indray tsy resitsika. Fa ity nefa tadidio. Andriamanitra tsy niteny fa nafoy antsika. Rentsika tena hoe tena momba avy ianao Andriamanitra satria resisy teto. Fa tao anatin'izay zavatra izay nisy fanadiovana mbola nataon'Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra ny zanak'Israely tsisy kianina, masina sy madio anatrehany. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Akana atao amin'ny baiboly ato, ao amin'ny tantaran'i Josoa. Io Akana io a, efa tenen'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra ao Jeriko tsy misy azo tehirizina, tsy misy azo alaina, na volamena na volafotsy na inona fa masina ho an'i Jehovah. Fa ny Akana nalainy le tsy nataty nahita an'izy dia nandika tenin'Andriamanitra dia nalainy.
dia nafeno tao amban'ilay any a dia jereny resy ny zanak'Israely le izy resy iny a tsy hoe navoy azy Andriamanitra fa raha tsy nisy an'iny faharesena iny tsy tonga saindro zay tsy milamina tsika misy zavatra tsy milamina ao misy zavatra tsy milamina ao inona ny tsy milamina any amin'ny andininy fasivy ozy izy andika vakitsika Joshua toko fafito andininy fahenina dolo hoe andininy efatra dia niakatra anakany ny olona sasany tokony 3 lahy kanjo nandositra teo anoloan'ny mponina tao ay ireo dia nahafaty tokony ho 9 lahy ny mponina tao ay sady nanenjika azy teo anoloan'ny babadika hatrany Sebarina ary dia namely azy teny ampidinana dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano dia nitrano ny Joshua ny fitafiany ka nikohaka tamin'ny tany teo voany teo anoloan'ny fiaran'i Jehova mandra-parivan'ny andro izy sy ny lolon'ny Israely sady nasiany vovoka ny lohany dia Joshua indrisy Jehova tompo nahoana ny napita ity fireneny ity foana tamin'ny Jordana ianao anoranao anay eo an-tranan'ny Amorita andrikanana anay nay an'izay mba nety nitoetra tany andafin'ny Jordana indrisy tompo inona tsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboto androan'ny fahavalony ary reniny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany dia anodidina anay izy ka amon'ny anaranay tsy hoe eo amin'ny tany intsony ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe ho Jehova tamin'ny Joshua mpitsangana nahoana ny miakohaka toy izao ianao efa nanota ny Israely ka nivadika tamin'iny nisy fahotana teo dia rehefa nataony eo ankety dia nijerena mitazona an'ireo zavatra voaozinareo iakana raha tsy mivonona iakana tsy resiny zanak'Israely ny mponina tao amin'ny fanjakany ay zany hoe rehefa resena ty anontany anao raha ohatra resy ny zanak'Israely dia avy eo indray naresy nomba ny zanak'Israely ve ary ny Andriamanitra tsy nomba raha nomba izy raha tsy nafoy raha tsy nafoy sy tsy nahasaraka izy nahoana ny resy ary raha nafoy sy nahasaraka indray nahoana indray no maharesy fa ny tena mana le faharesena taria ary raha mandinikytsika ny faharesena taria olona 3 lahy no nandenakany dia 9 no maty firy zany eo amin'ny 3% eka amin'izany 36 satria 3,000 ny ampahafolo ny 300 ny ampahazatony 3 zafady eo amin'ny 1% eo zany no maty raha ataony salanisa vitsy any za maty zany zany hoe tsy faty faharesena fa faty fampieritrereta raha ohatra hoe 3,000 no lasa tany ka ny 2,000 maty tena lozy zany tsy loza no misy maty fa nentin'Andriamanitra tsy dia faharesena be tsy dia fahavoazina be fa nentin'Andriamanitra nanairana hoe Joshua misy tsy milamina ao tiako nareo ilamina halleloia tsy mafoy atsika Andriamanitra na izy momba atsika na izy mananatra atsika fa izy eo foana raha mampaina anao androany misy zavatra nangatahanao tamin'Andriamanitra tsy azonao aza matahotra nga indre mandeha amaly anao Andriamanitra eo amin'ny fiainana nga indre mandeha anao hetsika eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia vita tadidio ry havana tsika mieritreritra ty zavatra anankiray ty tiany tsara indrindra eo amin'ny fiainako fa Andriamanitra mbola mahita tsara noho iny fa teneniko anao zany mba tsy ahana foana ny fijoroana voabelona hitako tamin'indray andro zay zao zay ranabavy nangataka viza ohatrany hoe le viza azony tokony many amin'ny Île Maurice ohatra bourse azafady bourse d'étude tena karakara an'iny tena nitsefotra tsy azon'le bourse d'étude kivy fa na dia kivy azy miverina ny traka dia miverina ny vavaka eto Jehova misaotra raha ianao zany androany eo anoloan'ny fanjakany ay ianao resy ady kely nefa naharesy anao za mitsotra aminao tsisy fahavoazana angeza-peo anao ne zany fa Andriamanitra miteny aminao io dia zao rehefa sendra zavatra ohatr'izao ndana misaotra Joshua nikohaka teo anatren'Andriamanitra izy vomey zany izy naneo fitiavany an'Andriamanitra aloha dia hoy ny tena rehetra misaora amin'ny zavatra rehetra
fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao atsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe raha androany ianao mandalo ady, raha androany ianao misy zavatra tsy azonao, ndana aloha misaotra, tsy mbola hainao ny ao ambadika io. Dia tsy azony ranabavy ny Bourse d'études ny tany an'Île Maurice, fa nisaotra an'Andriamanitra ihany izy nefa. Eo zany eto Madagasikara zany ny tian'Andriamanitra zay zany fa za tia an'Andriamanitra foana. Ngamba ny tababolona raha ivona taona izay nisy bourse d'études, demandena bourse d'études, offrena bourse d'études hitany indray bourse. Toa makany Canada raha tsy diso na makany États-Unis mihitsy izy zay. Tonga dia nanao tamin'izy tonga dia mivaly dia azony. Teo izy vao teny misaotra, zao ny fisaorana voalohany tany, misaotra Andriamanitra tsy nahazo an'ilay tany amin'Île Maurice. Tsy mitovy. Misy fotoana ngeny ratsy ny tsy azontsika io matoa tsy ataon'Andriamanitra azontsika, misy tsara kokoa ambadika ao. Zao fotsiny teniko anao, Andriamanitra rehefa ombanao, rehefa miteny hoe tsy hahafoy nahasaraka anao, dia tena tsy mahafoy nahasaraka anao. Tao aorianan'io amin'izay. Resy ny Josoa daholo amin'izay, ny fanjakana rehetra iainy, fanjakany ay no nahita faisana voalohany. Porofon'Andriamanitra zany zany efa ny teny fa tsy hahafoy nahasaraka anao. Hoy ten'Andriamanitra mahafinaritra be Salamo 150 itsika izay. Ao anatin'ny ireny ataontsika dia ireny clip misy anazy iny. Io mihitsy ny teniko Salamo 150 eo akitsika. Salamo 150 andininy fa 700. Satria izany raika tany fitiavana dia hamonjy azy anandrasany amin'ny avo satria mahalala ny anaraka izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy hoe ho amin'ny raha ory izy. Raha ory ianao eo aminao Andriamanitra. Hamonjy sy amin'ny voninahitra azy ovokisako fahaela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Satria manino? Satria izany raika tany foana, satria tia ahy izy. Tiava-Andriamanitra fa tsy arian'Andriamanitra zany ianao. Tiava-Andriamanitra fa tsy arian'Andriamanitra zany ianao. Alleluia. Avana dia ny Salamo 120. Salamo 120 andininy 15 hatramin'ny 10 nge vakiko aminay. Hoy ten'Andriamanitra. Tao akaterena ny itsokon'i Jehovah dia namaly ahy dia namaly ahy Jehovah ka nampahalalaka ahy izy. Ty aloha mizary lako tsy nikely aminareo vetivety. Raha nandinika rehetra toato ohatry somary membakavaka kely mamaky teny, ohatry mifandisidiso kely, fa mitady alaromaso angamba ny za io ry havana. Tena tsapako mihitsy zany. Satria ohatry lasa manomboka tsy dia mavaky lavitra zany. Dia ohatry somary tsy dia misosa be ohatry taloha tamin'ny fifadikanana ary zay rahalahy Jonathan nasiako namaky tenin'Andriamanitra lavalava izy. Fa tsapako efa tokony hanao solomaso ahako. Fa mbola zao ihany no tiako aloha mba hiandry kely any. Aloha fa mividy 20 taona vao hanao solomaso, zay mba faniriako raha tsy maintsy hanao ihany. Eto mbavaka amin'ny masoko, halleluia. Ao ary averiko vakina Salamo 120 andininy 15. Tao akaterena ny netsoko an'i Jehovah dia namaly ahy Jehovah ka nampahalalaka. Jehovah no miandany amiko ka tsy atahotra. Inona ny azon'ny olona atao amiko? Jehovah no miandany amiko sady mamonjy ahy, ary izaho faly hitany fa ny amo izay mankala. Amen. Tsara mialoka amin'ny Jehovah no mialoka amin'ny olona. Tsara matoky an'i Jehovah no mitoky amin'ny mpanapaka. Ny firenenitra manodidina ahy, ny firenenitra manodidina ahy, fa ny anaran'i Jehovah no andriganako azy tokoa. Ny tangorona taniko reny, ny tangorona taniko, fa ny anaran'i Jehovah no andriganako azy tokoa. Halleluia. Zany no manan'Andriamanitra ao anao. Raha Andriamanitra tsy hahafoy nahasaraka anao, raha Andriamanitra omba sy tantana sy araka aminao, any amin'izay misy anao zany dia misy an'Andriamanitra. Ka ny problemako amin'ilay solomaso koa lovely za petakorona be dia eny misy solomaso tsy mety amiko ihany fa tena manelingera. Nisy fotoana mantsy taloha mba nanao solomaso ihany fa reradreraka ihany ny tolanoriko amin'ilay izy. Zay dia rehefa aloha entina mibavaka. Nisy fotoana taloha manao solomaso dia ilay solomaso zany haingo fa tsy hoe tena nisy. Dia tsofoko mafy be tao amin'ny orikotro izy dia forcé be eo. Dia tsy mahazo mitsika fa vao mitsika izy za be takola dia domile takolako tsika ohatry dia misaoty miakatra tonga hatrety mihitsy ilay solomaso. Dia hoy zay aloha mbola tsy hanao solomaso fa
mbola aloha orina tsara aloha taolan'orona. Alleloia, amen. Ary afaka aferiko ny teniko, ny asa na mety ny diplôme anao na lala fanadinana mety misy tsy afaka fanadinana eto, tsy midika nge zany fa tsy miaraka aminao Andriamanitra, tsy midika nge zany tadidio josoary sy ny ay fa ao ambadika ao izany tian'Andriamanitra amboarina aminao, izany tian'Andriamanitra halaminao. Zany isy fotoana mitariko anareo ty zavatra ty lonty marina angambany. Vao mahita an'ireny nge za andondrida ohatran'ny marary zany masoko ao na ny anatsofoan'an'ireny anaty maso ao ohatran'ny marary ve reny sao dia mangiry firy masoko misy an'ireny zavatra ireny. Aloha dia niatsika eo. Alleloia. Tamin'ny 2020 za efa tena narary maso mihitsy, dia narary andobe foana ako, tsy mahataty mijery telefônina intsony. Tamin'izany ny décoration antsika ohatr'izao mantsy misy resaka jeu de lumière be mihitsy dia narary masoko tamin'ireny. Inona moa ny teneko farany teo? Ty zara teneko anareo, misy zavatra hoa miseho amin'ny fiainantsika dia isika amin'ity tena niala tamiko ny tanàn'Andriamanitra. Fa ataovy foana ny sitrapon'Andriamanitra izay mitranga eo avy amin'Andriamanitra. Tantariko zavatra indray andro tamin'izaho mbola tao anaty trosa be mihitsy, nanomboka nivavaka, efa manomboka mamerika amin'ny fiainana am-pelantanan'Andriamanitra moa zany mbola tsy nivavaka be. Dia izao za zany taloha programako miditra amin'ny valo miasa dia mirava amin'ny 12, dia miditra amin'ny 2 dia mirava amin'ny 9. Dia alohany amin'ny valo za fa tonga naizanay zahako. Tamin'izany izy ianao mandeha moto, tena misisisika mandeha misisisika le tsy mahalala maty satria manenjika lera. Dia indray andro ry havana, alohany amin'ny valo hiditra ampiasana io efa avy mandeha naizanaiza mitady vola mivarotra izay ananina, mitady vola mindrambola. Vao mirava indray amin'ny 12 sady mandeha moto mihina mofo, dia manenjika rio. Indray andro nanana fotoana taman'olona be dia be za maromaro tokony omeko vola ny andro trindry, efa le masika be aiza ny volana dia efa miteny amin'ny zoma aho omeko. Dia miandry an'le zoma daholo ny olona, ary ny olona sasany efa tsy nandry le zoma hariva mirava tsoa fa le zoma atoandro. Tadidiko izy sisy ranabavy zay nanambola tamiko. Aiza ianao sady mirava zany ambolo, aiza ianao fa efa miandry maika ny vola. Ena efa andalana nefa za mbola vao andeha hitady an'le vola. Loza nge zany, mandeha amin'izay ao izy ianao mandeha. Dia nandalo tao Akadivato aho, tao an-trano mamanay tamin'izay. Tady vola e. Dia avy tao amin'izay le olona efa aiza ianao fa tena hotoriko ianao, aiza ianao fa izay mametrapetraka ohatr'izao. Efa ho avy mihitsy ho aza. Dia inona izy ianareo? Any vola, efa ho avy any mihitsy aloha za, ionty. Sao dia tsisy volany za tsy manaiky intsony miainga amin'izay aho ozy nareo, miainga eo aminay eo Akadivato. Dia misy ny fokotaniny ho anareo izay manareo, misy ny fokotanina Akadivato io. Dia misy lalana midina avy any, dia misy lalana miona zany. Dia za avy teo lalana ambany tao dia mijery tomobily ohatr'izao sady tao dia mandeha mafy be. Vao mijery tomobily ohatr'izao dia tsisy zany any amin'ny ankavia satria midina vidina. Aika misy tomobile manao sens unique, miakatra amin'ny lalana mangalatra mandika lalana manao sens unique. Za tsy mahita mihitsy hoe misy tomobile tany, tsy haposiko mihitsy isy tomobile tany fa miavariny jerika efa maika. Fa tonga aho ozy nareo dia nidona tamin'ilay 4x4 ministèren'ny fitsarana tamin'izany. Tonga dia nidona nienjera azery ery amin'ny filometra ery mienjera azery. Ny akanjoko amin'iko tamin'izany manao costard cravatte mihitsy aho mandeha miasa. Fa tonga dia rovirovitra ny cravatte, mivilana aty ny palitao, rovitra ny tanana ity, rovitra mienjera azery. Ary izao ny tena loza ny ampelandohaliko nikisaka. Tonga zany io ampelandohaliko io dia nikisaka satria tratran'le choc. Ny moto amin'io dia miforotra mihitsy ny lohany, nenjiseko maty so ihany fa manao kasika. Za mandeha mafy be mijery aty
tsisy tômôbila dia lasa vao mitodika to dia tômôbila manao fasapasy amiko to dia ny anjera to dia anjera naratra be mihitsy atamin'izay eny amin'izay le olona le chauffeurny ministera ny antso ny sefony tonga mbanitona izay na ambulance rehetrarehetra zareo fiara-panjakana tonga hijery teo dia ina ao izy nareo vao ny telefonako mipitika tele amin'ny tany iny dia le olona tompotrosy io miantso asalaaro dia le olona no tena afa na tompo ty telefony ity manao accident dia za tanzany efa tsy atokisan'olona ntsony efa tsy atokisan'olona ntsony hoe manday vasatra mandainga ianao le volan'olona aiza zany accident zany aiza fa avena dia tonga teo amin'ny toerana nampisy accident za mbola eo mbola mitsirara amin'ny tany eo kopakopahan'olona eo iny toko izy fa to zany maratra rovotra tsy maratra be fa rovotra ny akanjo dia mitongotro narany be ny to amin'ny lohala teo amin'izay iny le vehivavy tompotrosy iny miantso ny ka ny olona tam'izany ny olona manatro samiko efa mifakalalalala daholy fampiantso amin'izay zareo tongava fa accidenté aty rado dia tena hitan'ny olona teo hitan'ny tompotrosa teo io fa nanao accident ny sasany ary nitondra nahako tany amin'ny urgence nanaraka nahatra any amin'ny urgence nasiana platrena mantsy nitongo tamin'izay dia inona ny zavatra nitranga ozy nareo tsika zao afaka mieritreritra zany hoe tena tsy momba antsika Andriamanitra satria nanao accident za efa mivavaka fa inona ozy zao tombotsoako indray le izy voalohany indrindra ny moto ako to dia nampidirina garage naverina ohatry ny vaovao ny palitaoko ny akanjoko rehetra vidian'ny ministera satria diso zareo dia mba tsy maintsy mikarakara anazy satria raha mitory dia ratsy be fa tsisy fotoana hitoriana zany ntsoniko nitrosako raha dia efa miakatra fitsarana hoe hitory nefa ny mpitory areo solona ny akanjo solona ny akanjoko solona ny kiraro moto namboarina zany entina tany amin'ny hopitaly ny tompotrosa rehetra indray nahita io fa KO rado inona ozy nareo ny vokatray amam-bolana tsisy nitakotrosa tambitamby ara zany azo ataovy raha maty eo mijaly ry zareo very vola raha maty ny sasany nanaraka ny kopakopaka anarany amin'ny urgence asina platka zany eka tsy entanao platra saka ohatsy anao platra fa mbola mila mandeha mitady amin'ny volareo eoko zany mba manarotra ke aloha tsy asina platra fa alao mba mandeha any ampanotra dia alao afaka mandeha tsy afaka mitondra tômôbila nge za raha voanina atsary nentako ny volanareo ao rehefa vola zany afaka anina fa dia ohatrany miteny aza mitady ny volanay aloha fa tsy nody tena miteo mbo nisy fotoana natoriana kely eo ambony fandrina tsisy miantso amin'ny telefonina tsisy mampitahotra higadra tsony gava nytreko mampinona ray volana sy tapangambo za nipetraka atao trano ny olona mivata tsy izy moa hitako vola amin'olona tapatongotra za tsy afaka mivoaka ny trano tsy afaka mivoaka ny trano nefa ny ata amin'izay ary le platana mbola tsy haiko amam-bolana fa tapabolana dia nisy olona isy mampinona le platana lomanay rano lomana rano tao amin'ny dosy dia netezana tamin'ny ety nisoroko le izy dia nianatra mandeha satria za mila mitondra tômôbila za mila mihetsiketsika fa tsy mety tsony le matory zany hoe zao zany izay mihitsy alao aloha izy nitofotrosa velomba fa maty raha maty very ny vola ina zany zara tiako tenena anareo tena teneniko anareo lasa ohatry nanana fiadanana zany raisinareo zany hoe ianao isanandro voafo dia telefoninao maneno 20 fitakiana trosa fa tapaka ny tongotra matory tsara mivalo amin'ny fo mbola tsisy telefonina maneno lao matondra aloha maneno ihany ny telefonina fa misy miteny hoe allo nanahoana zay ianao za tompoko efa mahazo aza fa vao afaka eo dia tady vola halma fotsiny aloha amin'le vola fa hita foana zany halleloia Andriamanitra ho tsy mafoina mahasaraka tsy hoe nianjera tamin'ny moto dia nariny fa iny lalana anankiray mba nampahangalahy tsika ravana misy fotoana tsika marary kely io tsy miala amintsika Andriamanitra azo andra nisy tsy fahasalamana kely zay nahazo anah ary efa netra misy sao dia mba tsy afaka anao fandarana eo ary nisy tsy fahasalamana kely zay nahazo anah fa zao
tsika misy fotoatsika raha marary tsy maty fa mba angalatsika misy antsika reny tsy mety makaina raha tsy marary tsy mahitatsika andro atoandro any fandrinio raha tsy marary tsika hoy zany manitra aloha atao resy ny ai kely fotsiny ao anatiny misy zavatra alamin'Andriamanitra misy zavatra amboarin'Andriamanitra ampahirintsika ry androany Andriamanitra rehefa niteny tamin'i Josoa hoe averiko vakina aminao le izy mba ampahirinao izy Andriamanitra hoe tsisy olona zany eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao koa tsy handao anao na foy anao any na natombo aza ny tsodrano ny fampanantenana ny tokony homen'Andriamanitra ny Mosesy ny Josoa natombo hoy Andriamanitra hoe tsy handao na foy anao amin'ny andro rehetra iainanao tonga tany amin'ny tany Kanana Josoa nahita ny tany Kanana ninana ny vokatry ny tany Kanana zay vao maty inona ny tsy ady teo anoloany inona ny tsy ady teo anoloany fahavalo izany tsy teo aminy fa rehefa Andriamanitra ny teny tsisy olona ajanona eo anoloanao dia tsisy zay zany raha teteny aminao isika olona mivavaka nahoana ianao manaiky ho kivy nahoana ianao no manaiky ho kivy impiry zay ianao diso fanantenana tamin'ny fivavahana raha tena marina raha tena tia an'Andriamanitra sy matoky an'Andriamanitra ianao matokisa ny fitantanana matoky ny fitantanan'Andriamanitra fa ny fitantanan'Andriamanitra dia tsara lavitra noho izay eritreretintsika rehefa Andriamanitra ny tsy hanary antsika ny ady mety lalova fa azo atao tsara ny mandalo ady Andriamanitra miara-mandeha amintsika ary tsy miara-mandeha ary Andriamanitra fa mero lalana io ady lalovantsika ny ravana ady efa resy io efa avy nisy ady tao aloha tao miarika kely anzemba kely anjaranao sisy ianao fa io efa ny anjery le komanda ny tafiky ny lanitra nefa ny ady tany io voalohany talohanao ianao efa le ambinambiny sisa ary ianao dia tsy maintsy manitra izy satria zay nitsodran'Andriamanitra zay ny teny fikasana nahoana renao no kivy nahoana ianao ny amin'ny metsiny tenin'Andriamanitra dia miteny tsy afoy ianao Salamo fasivy averiko farany Salamo fasivy andiny fafolo tapany faharoa tsy fonao izay mitady anao tsy foy dia averiko ihany le teny tambolohany tsy afoy tsy abandonena tsy avela tsy lozana tika hoe tsy foy lalana tsotra ihany ny atongan'Andriamanitra tsy afoy antsika isika tia anazy alleluia atoky anao zay mahalala ny anaranao ary tsy fonao izay mitady anao dia lavan'i Jehovah sy ny heriny tiavo izy alleluia fa izy koa tsy afoy anao misy zavatra mety nandiso fanantenana anao tsy mbola ino ny tsara indrindra fa za teteny aminao mbola hatramin'ny rovintsika hiaina eto ry havana mbola hatramin'ny rovintsika no hiaina eto hanehoan'Andriamanitra antsika ny fahatsarany mbola manam-potoana nge Andriamanitra sao dia verinao fa examen io ihany ny fiainana ka hoe tsy afaka fanadinanao dia mieritreritra hoe tapitra ny fiainao ny tsara lavitra mbola manan'Andriamanitra anao hoy Jesosy tamin'ny Natanaela kaitra be Natanaela tonga dia hitan'i Jesosy hoe ianao le tary ambany aviavy tary ianao no tena zanak'Israely tsy misy fitaka fa ahoana ozy izy Natanaela terenao tokoa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy hoe satria ve fantatro hoe hitako tany ambany aviavy ianao dia satria fantatro ny anaranao dia zay ny tenenanao fa zanak'Andriamanitra ahitany loatra lavitra noho izany ianao ozy Jesosy mbola voaniapahany kely indrindra raha hitantsika aza matahotra Andriamanitra rehefa niteny fa tsy afoy nahasaraka antsika dia mandrak'izay ny anazy Andriamanitra isaky miresaka dia zavatra mandrak'izay sy maharitra foana en'Andriamanitra fa tsy zavatra ray volana roa volana mahireza dia samita iny tombontsika rehetrarehetra mino fa nampahiranao zay tenin'Andriamanitra izay ino ny kantoko alleluia elaela tsy nisy zara-fahatsapana ohatra ny kamokamo zara-fahatsapana ve tsika atao ao fa androantsika zara-fahatsapana indray reny amin'ny commentaire reny io ny kantoko akily adeo andramoka izao
afaka miantso ianao raha misy amintsika izara-pahatsapana hoe ina nakasika anao a tao anatin'izay toriteny a ny ainantsika izao dia mena fotoana ianao 1 minitra misy olona 2 roa na 3 a maniry mba te izara-pahatsapana dia iny ny compteko afaka miantso nareo androany mialohan'ny antsika hira efa tsara be nira rehefa tsika eo a ampahery be atsika rehetrarehetra ny hira eo alleloia zao ary tsika eno fizarana fahatsapana tsika andaso loha ary asiana sary alleloia asiana sary ndao ary a raha latojo tahiny tompo raha latojo a minanao ny fitenenana inona no nakasika antojo tao anatin'ny toriteny Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka pasitera sy tena bavokota lehilahy tamin'ny toriteny fa tena mampahery na mpanantenana tena zavatra nakasika anazy hoe tena tsy afoy asaraka anao mihitsy dia tena nahafinaritra koa dia le nanao teny fikesana tamin'ny Josoa Andriamanitra fa tsy teny fotsiny fa tena naran'Andriamanitra hetsika naran'Andriamanitra anjely komandy lanitra mihitsy miaramila ny Jehova mihitsy no naseny nomba ny Josoa dia tena makasika izany hoe teto mandeha rery marina rehefa mandeha miady mandeha zavatra tsena anjeren'Andriamanitra miaraka amintsika dia nahakasika anazy makasipaka anareo mianadaha Jesosy daholo. Alleluia tahiny tompo raha latojo akasitraka indrindranao amin'ny fizarana fahatsapana fa mampahery na zahary nge mahery amin'ny fizarana fahatsapana nareo satria mba hitako hoe mba nandray tsara nareo tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra raha mbola misy izara fahatsapana ary andao ary ampandrosotsika indray ranabavitsika mbola tsy misy sariny satria dia tsara fantareo fa tsy nareo any amin'ny groupe izay maharesy any miafaka miantso fa niza alleloia nanareo mpijery mpanaraka ireo ary dia afaka mizara fahatsapana no ary ampandrosotsika ranabavitsika miria avao Madagasikara ao ndao metsika fitenena ary miria inona ny fahatsapana voarainy miria tahiny tompo tena nakasika anahy teo amin'ilay makasitraka indrindra aloha fa tena mampahery be sady makasika tena nakasika anahy teo amin'ilay teny hoe izao tsy andaovanao mihitsy tsy nahafoy anao akory tena hoe izany zarovarovantsika inona ataontsika dia tiantsika foana Andriamanitra tsy mahafoy antsika izy fa antsika mila matoky anazy mila matoky ny fitatanany alleloia amen makasitraka indrindra ny ranambavy miriatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manankarem-pahasoavana amaly fitianao miria dia mitombositra dia mitombo fahasoavana halleloia dia midira foana amin'ny zara-pahatsapana fa androany zay vonainanao zara-pahatsapana dia minao fa voalohany androany fa tsy farany miria dia loha sitsika sary miria kely aloha fa manjary fantatra hoe izy ary zany miria zany halleloia azo azy azo dia davitsika ny sariny tsika sariny kely alleloia io izy le niteny teo alleloia io miria any Madagasikara misy azy izy moa ny aisin'ny ranabavitsika marizoa i miria alleloia dia tahiny tompo ary miria dia misaotra indrindra tafandraisana anjara alleloia ao ary azo mbola misy mbola misy izara-pahatsapana ndao ampanzosotsika indray ary misaotra nareo mba mizara fahatsapana na zotozoto indray nareo androany mahafinaritra be ndao ary raha ampanzosotsika indray ranabavitsika $100 avao Koety izy indray no izara-fahatsapana amintsika androany tahiny tompo ranabavy $100 anao ny fitenenana Thank Jesosy pasitera thank Jesosy tsika rehetrarehetra makasitraka na misy tenenana pasitera makasitraka nareo mianadahy fa samy toriteny fa tsy tena mampahery be ny zavatra tena nakasika zao androany isika zay efa mpanompon'Andriamanitra tsika mivavaka ndraiky hoe ny zavatra angatantsika ndraiky tsy tonga amintsika araka teny zay tenen'ny pasitera tena akasika hoe mety hoe fantipatanina mihitsy tsika amin'ny zavatra anankiray nefa tonga amintsika fa
araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra dia tsy mandahoantsika na afohantsika. Raha mirekitra amin'Andriamanitra ny fontsika, tian'Andriamanitra isika, dia momba antsika foana Andriamanitra ary tsy voatery zavatra tsangatantsika nefa ny mampisoantsika. Dia zava-dehibe dia ny fomban'Andriamanitra tsika. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra betsaka Sandola, misaotra anao be dia be tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Sandola. Indray aritsika ampandroso any Mami indray zao no izara fahatsapana amintsika. Mahafinaritra fa mazotozoto be izy mizara fahatsapana androany fa alibe ny tenako. Ao Mami, inona ary fahatsapana voarainao? Saingy Jesosy Pastera, misaotra indrindra fa mahafinaritra be ny famelibelazana ny fahatsapana voatendazy anakasika be tamin'ny salamon'ny asivy ny pastori. Izay mihady anandrevoanitra rehefa izay mahitanao dia tsy mampianaranao fa tsy fotoana izy mitadina fipony Jehovah izay tsy rehetra dia mitady azy mahafinaritra mihitsy na rehefa ny foko makasisika pastera dia sainy mandrakariva. Alleluia. Alleluia. Misaotra betsaka ny ranavavy mamitsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manankirepasoavana ane Mami hamaly fitianao. Dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Ao ary fahiny ary neny Sarlinina ry havana. Neny Sarlinina no tafiditra manaraka ao izara fahatsapana. Alleluia. Dia andao ary ampandrosotsika miandry kely fotsika somary miraikitra kely ny connexion moa rehefa ny Madagasikara. Andao ampandrosotsika ary neny Sarlinina raha engany ho tafiditra izy. Izay fotsiny no iriny. Satria moa ilay connexion mihitsy no tena somary ratsiratsy. Miandry kely sika. Tsy tafiditra izy amin'ilay connexion ry havana. Miandry kely sika. Somary ilay connexion tena ratsy. Ay tompony Sarline, anao zao ny fitenenana. Inona ary ny fahatsapana hozarainao androany? Fandroany izy eny nika hiditra izara fahatsapana teto fa connexion daholo no tonga n'izany tsy tafiditra. Tsy tafiditra mihitsy izy. Atao ahoana ho fa? Tsy tafiditra izy. Tsy tafiditra mihitsy ny Sarline irana tsy nivedeve aminao fa le connexion no tena tsy mety. Dia andao indray ary aloha tsika ary apiditra andranambavitsika Eliza tsy ala no efa voninao indray. Tompo ranambavy Eliza, inona ary ny fahatsapana zarainao androany amin'ny mpijery atsika? Mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana. Ny Andriamanitra zany rehefa manome teny fikasana dia tokony raisintsika ampinoana be ilay izy satria raha ohatra ny zavatra angatantsika ka tsy mamaly eo Andriamanitra dia mety tsika hoe tsy tanteraka ilay izy. Nefa ny tenin'Andriamanitra rehefa izay teny naloka avalan'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka foana. Dia tokony mifinoantsika zany, tokony ataontsika ambony foana hoe tsy maintsy ho raisintsika. Ary raha ohatra hoe mangataka zavatra amin'Andriamanitra tsika fa tsy azo ilay izy dia mety ho kivy tsika. Nefa ny Andriamanitra manana lalana tsara indrindra, mbola mihoatra lavitra ny nangatantsika taminy nomeny antsika. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ranavavy Eliza Tsiala tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankarepasoavana ane hamaly fitia atsika tsirairay avy.
andohantsika misaotrana rehetrarehetra izay nitondra izay fizarana fahatsapany izay fa dia tena mampahery tokoa dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra dia ihira amin'izay asika ohatrany antirintsika hivavaka sady hivavaka ho an'ny firenena ihany koa dia menofinaritra daholo eny isika rehetra dia jereo tsara ny klipy dia enoy tsara ny torokira dia ampifandaiso amin'ny toroteny teo fa hampahery anao.
Jesosy. Sotranao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay. Dia tsy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina tompo a. Misaotra satria tena momba anay ianao. Ary misaotra ny amin'ny teninao mamy izay voaranay androany. Fa mba raisinay koa Jehovandriamanitra fa ny teny taminay tahaka ny tenanao tamin'ny Josoa ianao androany. Hoe za tsy hafoy nahasaraka anao. Tsy andao nahafoy anao aho. Eny Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra tompo. Mbola teny aminao zay Jehovandriamanitra hoe mbola mitohiza foana momba anay. Aza mandao na mahafoy anay Andriamanitra. Tsy mahefa na inona na inona zay raha misaraka aminao. Tsy mavita na inona na inona zay raha misaraka aminao Andriamanitra. Tario lalana. Ataovy matoky anao foana. Meo anay ny teny fikasana Andriamanitra. Meo anay ny teny fikasana tompo. Amin'ny fanekena tahaka ny tamin'ny Josoa zay. Mba hanananay toky. Ary tsy hampatahotra anay manoloana ny ady lalovanay. Fa ninona tokoa lalovanay rehefa ianao no miteny. Rehefa ianao no miteny fa tsy andao nahafoy anay. Rehefa ianao no miteny Andriamanitra fa tsy hafoy nahasaraka anay. Dia mandroso ny azonay atao. Irao ny komandin'ny lanitra. Irao ny komandin'ny tafiky ny lanitra. Mba hiara-dalana aminay aloha lalànanay amin'ny adiny rehetrarehetra. Ka na inona niza ijoro anoloanay dia tsy misy mahajanona eo anoloanay Andriamanitra. Fantatro Andriamanitra matoky aho fa manomboka amin'ity androany ity. Ninona ady sy olana sy sedra zay hoatrehanay tsirairay avy reto. Dia nitoky aty anatinay dia zao tsy mahasofoy na mahasaraka anay ianao. Tsy mandao anay no oviana ianao fa miaraka aminay foana. Saotra Jehovandriamanitra. Saotra Jehovandriamanitra. Ndera laza sy saotra sy voninahitra tolotray ianao hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky ny herinao zay. Mitoky amin'ny falebiazan'ny herinao sy ny anaranao. Mitoky amin'ny teny fikasana. Mitoky fa Andriamanitra tsy mandainga anao fa mantanteraka ny teninao. Misy saotra Andriamanitra. Betsaka tsy voalazanay teto androany. Nefa Jehovandriamanitra raha zay voalazanay ihany no tanteraka dia maty antoka izay satria kely sady fohy no mba takatry ny fisainanay Andriamanitra. Na ny avadiky ny iray minitra anay aza tsy fantatray fa ny mandrakizay anay kosa feom-pelantananao. Ka dia apetraka aminao Andriamanitra ary matoky hampamihoatra lavitra anao izay neritreretinay ho ataonao eo amin'ny fiainana tsirairay avy izay tonga eto androany. Misaotra Andriamanitra. Halleluia. Amen. Ivavaka ny firenentsika amin'izao fotoan'izao dia andao ampandrosotsika ny vavintsika Marina Tiana ny Canada. Izy no ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha vavy Marina anao ny fitenenana. Raha vavy Marina Tiana anao ny fitenenana afaka miteny ianao. Makasitraka pasitera no fitenenana. Satanandro dia mandaka amin'ny teny masina nomenao anay ianao. Mampahery sy mampidi. Andriamanitra mangataka izahay fa tsy hisy fahavalo mahakasika ireo mpamomponao rehetra sy anay rehetrarehetra koa. Asio anjery ny aro manodidina anay sy ny malagasy rehetra. Mangataka izahay hoe ireo teny fikasanao rehetra mialoha anay rehetra ary mialoha ihany koa any malagasy rehetra. Raha miantso anao malagasy dia meteza eo amin'izy ireo ianao Jehova. Tena ankaterina mihitsy misy a Madagasikara sy malagasy amin'izao fotoan'izao ka mba ataovy tianao izy ireo Andriamanitra mba hiarovanao azy ireo. Mba hitan'ny malagasy rehetra izany tsara lavitra no marinao azy ireo izany. Izany fafaka izany no atianay mba hiara-dalana aminao hatrany malagasy ary hatsaranao isaky ny misy zavatra mipoitra eo amin'ny fiainana.
Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavamarina ty anatsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa tonga nahatra ny eny teto tapotra ny fandaharantsika. Raha mbola songany amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo verenana soamatsara tsika dia raha pisindray tsika eo amin'ny eto. Halleluia. Aza dino nefa fa ny radio antsika dia mandeha foana Aki Radio Point Radio 12345.com mafana omeny onjapeo Aki Radio mandeha andro aman'alina misy totezaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva misy toloteny foana ary rapitra amin'ny folo maraina amin'ny verinao zao fandaranao zao mbola te hendrainao. Aza dino fa amin'ny 1er amin'ny 29 septembre zoma 29 septembre isika mba akalaza ny fahadimy taona kely ny Aki Radio. Ka raha misy aminareo terepana akoatra ny ao groupe zay mare zay anolotra teny mamy fiarabana dia afaka mba manao koa nareo vidéo kely. Alleluia. Tsy ataonareo lavabe ray minitra tonony raha mba te andefa filaritsoa ny Aki Radio feno zamizany fahafenony 5 taona zany ianao dia afaka mandefa zany aminay dia malefatsika amin'ny 29 septembre io zoma dia alimbavaka ny ataontsika eto zany hoe tsy ohatr'izay amin'ny alava amin'ny fotoana fa mety hatramin'ny sasakalina mihitsy tsika eto foana. Toro-teny akira fifampaherezana fizarana fahatsiarovana tao anatin'izay 5 taona ny rahantsika tao amin'ny tao anatin'ity fandarana andramoka izao ty sy ny Aki Radio ranomboka tamin'ny 1er octobre 2018. Tahiny tompony antsika rehetrarehetra raha mandefa an'izay ianao dia ho tahin'Andriamanitra isorana anao meloa dia samy tahiny tompontsika rehetrarehetra. Raha tianareo raha sitrakareo hitako hoe tianareo lera teo ampaherezantsika azy satria tsy dia lava loatra amin'ny fotoanantsika androany mbola manana fotoana kely tsika ndao velontsika lera teo. Mety aminareo raha velontsika lera teo maranantsika ny fotoana. Alleluia. Ndao velontsika le fidira teo maranantsika ny fotoana dia mametraka ny veloma mandram-peona amintsika manoloka mamy antsika tsiraray avy raha pitryndray aritsika meona mahereza daholo tahiny Jesosy zanak'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra. Now
iaianao eny ho quire